tanjonao fa izay lazaiko hoe fandraisana andraikitra ho an'ny firenenao mahita ny zavatra tsy mety mahita ny zavatra tsy milamina mahita ny firenena tsy mandroso fa miemotra foana dia izy ianao hoe inona ny azoko atao inona ny azoko atao dia za zao nahita hoe anakiroa ny fanetroben'ny firenena io ny mpitondra dia ny fitsarana fatelo inona fatelo ny miaramila ny mpitondra manao fitaovana ny fitsarana sy ny miaramila ary mambotry ny firenena ahoana nefa mahatonga an'izany ny fitsarana izay tokony ho rempart tokony ho balise tokony ho fialokalofan'ny rariny ny marina ny hitsiny dia lasa fitaovana fotsiny iarovana ny mpitondra ny miaramila izay tokony tandroka aro ny vozona izay tokony hiaro ny vahoaka ny firenena dia lasa mpiaro ny mpitondra fotsiny ka rehefa ny fitsarana sy ny miaramila no ataon'ny mpitondra fitaovana fotsiny hijanonana sy hipetrahana eo amin'ny toerana dia izao no mahazo antsika ary izato anatin'ny fitsarana dia nahita hoe inona re ty hanaovana an'ity fitsarana niezaka nanala izany fitsarana izany teo ambany vahoan'ny mpitondra ny tenako saika afaka ihany fa tsy afaka dia voalasa tao dia io hitantsika io ny zavatra misy fitsarana tsy misy azon-damosina fitsarana tsy misy atoka fitsarana tsy masamijoro fitsarana manao izay tiany mpitondra atao avoa ihany na mpidiry ihany na gadrao ihany na zakadrana ihany na ataovy an'izao ataovy an'izao tsy manao izay tokony ho izy intsony tsy fialokalofan'ny marina sy ny rariny sy ny hitsiny intsony fa lasa aléatoire tsy misy olona intsony na dia ray ary mahatoky an'izany fitsarana izany ao Madagasikara na ray ary nareo mpitondra ireo raha tsy mahatoky an'io fitsarana io izay indrindra mahatonga ireo mpitondra ireo tsy mahasahy manome fahaleovantena ny fitsarana satria na izy raha tsy mahatoky an'io ka tena izany ianareo mpitsara na eno hoe tsy nahazo prime ny andro tokony mpitsara fa tsy ampy ny vola vonave pas honte de ça tsy menatra ve nareo ianareo mpitsara tsy nahazo prime nefa samy prime izany no andraindray ny mpitsara isaky ny farany taona ary PSA aminy nisy olona niady mafy mba hisinzany prime de performance izany ho an'ireo mpitsara io olona izay niady mafy io dia nodimandry tamin'ny herintaona kanefa izao tsy misy intsony le prime nisy le izy en fait fa ny sasany nahazo ny sasany tsy nahazo ary tsy fantatra hoe ahoana fomba nitsinjarana ilay satria tsy ampy ny vola satria fahity ny fanjakana kanefa izao ny mpitsara sahan'ny fanjakana sahan'zareo nanapaka ny vola prime ny mpitsara io fa ny miaramila tsy sahany satria ny miaramila mahafaty raha ohatra ka mitifitra dia tsy sahan'ny fanjakana nanapaka ny avantage ny miaramila na dia efa tsisy ara ny vola dia ny miaramila natao prioritaire dia mba menatra ary mpitsara ataon'ny olona fitaovana ianao nefa ianao tsy ataon'ny olona prioritaire nataon'ny olona mpanao jugement supplétif angalaram-batao fifidianana ianao nefa rehefa avy eo na prime anao prime de performance anao arany tsy nomeny anao nefa nareo namono tena ohatran'inona nanenjika jugement supplétif na dia efa nitenenina raha hoe aza manao an'io raha tianareo ny tanindrazanareo ina izany no tenenina tsisy ho tenenina fa samy mieritreritra mety hoe masika amin'ny mpitsara satria na tiana na tsy tiana izahay mpitsara tompoko rehefa milevina tsy ny akanjo mariage ny anaovana fa ny akanjo maha-mpitsara c'est-à-dire jusqu'à la fin de notre vie nous serons des magistrats na retraite izay na révoqué izay na démissionna izay iny akanjo maha-mpitsara iny no entinay milevina ny pasana iny no mahazo ny vovoka hitsana ny nofinay izay ny zava-misy donc tu seras mpitsara tu es
Tsara tu seras, tsara tu resteras. Ka nahoana isika no tsy miasure an'izay mampitsara izay manao izay mampamana iarovana ny rariny hitsiny ary ny ara-dalàna izay eo amin'io firenena io. Fa maninona no manaiky atao fitaovana hery famoretana sy fanaovana injustice fotsiny ny fitsarana. Dia ianareo miaramila koa tezitra rehefa teneniko hoe vous êtes pas du côté du vahoaka. Tsy natao ho an'ny mpitondra ianareo miaramila fa natao ho an'ny vahoaka, ho an'ny tanindrazana. Quand je parle de miaramila, je parle de tout ce qui est manana basy, izay manana basy rehetra, ny armée, ny gendarme, ny police, ny hémorrague, ho an'ny tanindrazana fa tsy ho an'ny mpitondra. Satria nahoana? Ny miaramila zany dia natao hiaro ny fahavalo-bahoaka, fahavalon'ny firenena. Ka raha ny mpitondra no lasa fahavalom-bahoaka, lasa fahavalon'ny firenena, dia didinareo miaramila ny miaro ny vahoaka amin'ny fahavalom-bahoaka. Izany hoe ny fahavalo-pirenena. Raha ny mpitondra zany lasa fahavalo-pirenena dia lasa ianareo manana didy hiaro ny vahoaka amin'ny mpitondra. Inona ny dikan'izany? Tongava saina ry miaramila. Fa tsy hoe izahay Andriamatoandry Rajoelina dia mamerina ny fanohanana ianao. Tsy mila manohana mpitondra ny miaramila fa manohana ny firenena. Ka raha ohatra ny mpitondra mamim-bahoaka, manao izay ho an'ny vahoaka, manao izay mampandroso firenena, dia arovany miaramila. Rehefa lasa fahavalom-bahoaka ny mpitondra dia fahavalon'ny miaramila, fahavalom-bahoaka, ary anjaran'ny miaramila ny mamongotra izany fahavalo-pirenena zany eo amin'io toerana, eo amin'io tany sy fanjakana io. À bon entendeur, salut ny dikan'izany. Dikan'izay dia sokafiny sofina. Fa ny miaramila ao amintsika dia une armée divisée et corrompue. Zany ny misy ao amintsika. Une armée divisée et corrompue. Sasany pro-Ravalo, sasany pro-Rajoelina, sasany pro-Cité, sasany pro-Mpanohitra, sasany pro-Ratsiraka, sasany pro-Zafy, sasany pro-Ntsaikitsony. Tsy tokony pro an'izaniza nareo, tokony pro an'ny vahoaka nareo, pro an'ny Madagasikara nareo. Izay natao fitaovan-tanindrazana. Les deux fléaux zany hoe le fléau anankiroa an'i Madagasikara eto lazaiko ny fitsarana sy ny miaramila mahatonga an'ireo mpitondra afaka manao izay saim-patany no teneniko androany. Inona mahatonga antsika manana mpitondra afaka manao izay saim-patany? Satria fifidianana pourriture, fifidianana fenosoka, fifidianana tsy manjary no azahoantsika mpitondra ao Madagasikara. Ka rehefa mbola insiste ihany tsika hanao fifidianana tsy manjary, dia aza gaga rehefa mahazo mpitondra tsy manjary. Iza no mahatonga ny mpitondra tsy manjary ho lany amina fifidianana tsy manjary? Dia ny fitsarana, manomboka eo amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ka hatrany amin'ny fitsarana eny amin'ny Conseil d'État sy ny tribunal administratif. Ary tribunal correctionnel. Satria tompoko efa voalaza ny lalàna daholo. Lalàna misy izay tsy ampy aloha mazava ho azy dia mametraka an'ireo fitsarana isan'ambaratonga an'ireo hiaro ny voka-pifidianana amin'ny andraikiny ny avy. Anjaran'ny lalam-pandrenana ny mitsara, ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny mitsara hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna nanaovana ilay fifidianana. Kanefa mahazo ny azo raisina fa tsy mitombona ny porofo nentinay aman-jatona aman'arivo ny aman'alina teny amin'ny HCC. Rehefa mahazo fifidianana pourri tsika dia manana mpitondra pourriture. Ka rehefa
mpampitondra pourriture no antsika dia mbola misérable foana firenetsika dia mbola menatra foana antsika rehefa lazaina hoe tu viens d'où? Je viens de Madagascar. Kanefa ny tsy afaka anao hoe je viens de Thaïlande na je viens des Amériques du Nord. Tsy satroko ve mba hiteny hoe je viens des Amériques du Nord kanefa misoritra tany tapikandroko eto na ataoko inona na ataoko inona na ataoko inona na mbola andeha hilomano avy eto Frantsa hatrany Amerika za hoe je vais le faire à la nage